Tonga teny ivady kosa ny maraina teo ny fanampiana avy amin'ny UNICEF izay mitetsina 13 sy 3 tapitrisa dolara fanampiana izay aparitaka manerana ny nosy amin'izay ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO fanarejina Christian sy Vergisla. Fanampiana mitetina 13 sy 3 tapitrisa dolara no atolotry ny UNICEF ho an'ireo fianakaviana traboina manerana ny nosy. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO ny maraina teo ny tonga teny ivady izany fanampiana izany ary tonga nitsena azy teny ny tompona raiky ny UNICEF eto amintsika Mathieu Conoe kojakoja fampiasa andavanandro toy ny akanjo fanafody sy rano fidiovana izany fanampiana izany zaraina ho an'ny traboina manera Madagasikara indrindra ireo faritra tena nitondra faisana toy ny Sambava sy Antalaha. Raha manidina faharoa izay nafaran'ny UNICEF hoentina omenany traboina taorian'ny fandalovana ny cyclone ENAO. Dia ny ao anatiny betsabetsaka ireo entana ao anatin'ireo misy ny entina miatrika ny resaka fahasalamana, dia eo ny resaka fanabeazana, dia ny farany izany ny resaka rano fidiovana sy fanadiovana. Ny entana mitetina amin'ny ankapobeny eo amin'ny 313 000 dolara eo ny vidin'ny entana ray manontolo. Dia ny fitsinjarana anazy misy makany amin'ny faritra izany hoe ny makany amin'ny Nord-Est izany makany a Saba na Lanjoro reny ny atsinanana satria ny any ny tena tratran'ilay cyclone. Raha ny fantatra dia efa indroa amin'izao no nitondra fanampiana avy amin'ny UNICEF amin'izay ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO ankoatra ny fanampiana ireo traboina dia nisy ihany koa fanampiana manokana ho an'ny faritra atsimo vokatry ny Kere.